Fambola ijanona ao anatin'izay taranja baolina lavalava izay isika fa ho any amin'ireo famolavolana ny ankizy kosa indray iresaka ny centre ny Pasamama etsy Imamba isika satria dia anisan'ny toeram-panofanana sy famolavolana ireo tanora amin'ny lafiny maro ity toerana ity. Mitondra fanazavana mikasika indrindra izay Santony izay kapiteny Makidy Madagasikara fahiny izay tompona andraikitra voalohany amin'izany centre izany. Tanjony zany araka ny tena hoe amolavolana ankizy. Tsy amolavolana ankizy hoe être un grand joueur zegny zay atao association Pasamama FCTS fa amolavolana ankizy mba olombanona un citoyen responsable raha miteny vazaha. Zay zany tena tanjonay aby zany zay fagnampihana amin'ny ankizy. Ary fagnampihana io araka ny tena hoe tsy vita ito amin'ny baolina ihany marina fa ny rugby zany ny fitaovana entinay amin'ny valeur kely ny rugby, ny valeur ny rugby eto zay teny rugby fa tsy mijanona amin'izay ihany zay hoe kely eto ambony kianja ihany fa miditry koa zay koa fahasalamana efa misy tagnaramaso resaka fahasalamana ny ankizy ato misy resaka hygiène zay zao fa misy rano jiro ary indrindrandrindra ny raha miteny baiko zany mazava anazy bebe kokoa suivi scolaire ho an'ny ankizy zay mianatra ny tsy mianatra ahoany mieritreritra ino ny fomba atao ahafahanay ampianatra reto ankizy reto. Iarahantsika mahita mety afaka mijery anao fa manana biblioteka zay zao ary io biblioteka io tsy mijanona hoe ato amin'ny association Pasamama ihany fa hivelatra zay amin'ny école manodidina anay eto satria zay mianatra ma tsy mianatra amin'ny école manodidina eto ka hivelatra amin'izareo zany ary na dia ty terrain ty koa tsy natokana hoe ho rugby ihany koa fa ny ohatran'ny mpianatra misy piste mieratsika mahita io mpianatra koa zany ana amin'ny école zay fampiraragna amin'izareo afaka mampiasa io piste io mihazakazaka manao fanatanjahantena amin'ny EPS anadakilasy. Misy ny fiara-miasanareo amin'ny vahiny maromaro eto inona no anjara andraikitry le vahiny zany ao anatin'ity association ity? Ny vahiny zany mahita ny zavatra ataonay zany rehefa manome vola zareo manome fanampiana zareo na vola zany na fitaovana zany tsy makalaka tsy mivily antany tsy mivilivily zany fa rehefa zay ohatra miteny zao iarahantsika mahita zao manao la cuisine zay zao cuisine manara-penitra eto aminay eto dia ny vola rehefa subvention omeny zareo na ny matériel omeny zareo hitan'zareo fa io tokoa ny cuisine ho ambarinay. Rehefa miteny zay anamboatra trano village FCTS iry tokoa zany ny trano no vitanay amin'ny zavatra nomeny zareo ka izay zany mahasarika an'zareo zany aty aminay izay zany tsy mba mivilivily zany fa rehefa ity zavatra ty destiné amin'ny zavatra anankiray dia destiné agny tokoa le zavatra apitany agny tokoa le zavatra zay ny ato amin'ny association Pasamama FCTS satria ny sport ma io vecteur de lien social io fifandraisana amin'ny rehetrarehetra io be dia be nge ny te hanampy be dia be ka rehefa omeny zareo fa matsapa zareo fa ity tokoa zany fa ny zavatra nomeny dia lasa amin'ny tanjony tokoa dia tonga be dia be zareo